Ny sin'ny filaminana ny fitoniana eto amin'ny firenena no ambetindresaka ireo mpanao politika ranon-drarosoa amin'izao taona vaovao izao. Isan'ny hita ary tazana andrarosoa ny vahoaka malagasy moa naneo fanokevitra makasika izay ihany koa ny mpitarika ny antoko politika ao anivon'ny Ankolafy Ravalomanana, eo ihany koa ny avy amin'ny havana ny HVM ny fikambanana politika AV7 no avatarantsika azy, eo ihany koa ny ministra teo aloha Général Désiré Ramakavelo. Arahantsika ao anatin'ity sary ity ny firariantsony izy ireo. Mialohan'izay aloha za dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na nisy vahoaka malagasy ary aloha nahatratra nyity taona 2024 ity dia miarahaba ihany koa na tsipaka niny taona 2024 iny ny zavatra ina moa zany ny fanantenana sy ny zavatra andraraina amin'ity taona ity moa dia zavatra soa rehetrarehetra no antenaina ho an'ny olona tsirairay avy kanefa ho an'ny firenena ihany koa dia maniry zavatsoa indrindradrindra zany ny famanana ity krizy ity hifarana tanteraka mihitsy dia afaka iroso hiaraky isalahy hiaraky ifandretanana daholo ny rehetra anarina nyity firenena malagasy ity. Ny zavatra tiako tenena ihany koa zany dia fotoana satria taona vaovao no diavintsika dia fisainana vaovao koa no entina mandihan'izay taona vaovao zay dia ho an'ny tsirairay zany samy hiezaka daholo ary samy anindry fo samy ampindrana ny ampopo dia mba samy iroso samy hitana amin'ny teny nomena ary tsy anao ambanin'ny zavatra zany ny vahoaka maro anisa zany fa tokon'izay aloha ntsonjovin'ny tsirairay ihany. Ny farany dia ho an'ny Ankolafy Ravalomanana manokana moa zany nandrandrainay hatramin'ny 2024 zany dia ny libération totale angamba no filazana azy na hoe fafana tanteraka ho an'ny filoha Ravalomanana ny afahan'ny ririndray eo anivon'ny fiarahamonina eo rivon'ny fianakaviana politika indrindrandrindra moa zany dia ho an'ireo gadra politika izay sisa tavela dia reny moa zany dia antenaina fa hoe hiravina ihany koa ny momba anazy ary ho an'ny fahalalahana amin'ny ankapobeny ho an'ny haino manjery zay ny matesana mba hivohy daholo reny haino manjery reny ary vitatreo zany ny veriko fa hoe ny fitakiana zay natao hatramin'ny 2024 mba tsy lava reny intsony zay fa afaka miatrika amin'izay zava-baovao. Voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy tratran'ity taona 2024 ity. Fandriana moa dia ho taona zina ary ho taona hijerenany rehetra momba ny hoe ahoana ny tena firaisan-kenam-pirenena ny tena izy ary iarahany rehetrarehetra manao zany firaisan-kenam-pirenena zany. Ny raha nijery totika tamin'iny taona 2024 iny moa dia fantatra fa sahiran-kirany Madagasikara tamin'iny, sahiran-kirana arabola, sahiran-kirana arakinevitra. Raha ohatra moa ilay fifidianana natao hoe fifidianana ialana amin'ilay krizy dia ohatra ny tsy dia afaka tamin'ilay krizy tsika ka zay koa ny faniriana amin'ny taona 2024 mba hoe ho afaka amin'ny krizy izay mbola amin'izao fotoana izao mbola manitsikitsika ary iarahana misalahy izany zavatra zany. Faly ihany koa zany miarahaba ireo mpitondra antsika, ireo namana sy amatsakay izay manao politika izay mitady vahaolana rehetra amin'ity voahan'ny firenena tsika ity amin'izao toerana misy azy zao. Ny izy moa zany ary araky ny fitenin'ny papa dia hoe tokony hijeriny mahantra amin'izay tsika amin'izao fotoana izao ary sy tokony hitrakitraka ary tokony hoe hitondra ny teny endry sy ny teny rehetra mba ampitsangadina ny hoe anala ny reto vahoaka malagasy reto amin'ity kizo mahazo azy ity ary ngamba mbola fanantenana mbola misy fanantenana misy fa tsy hoe aza moa hoe very fanantenana andrana hatramin'ny farany fa fanantenantsika rehetra zany dia ho taona zina, ho taona tsisy ny sotasota sy tsisy ny ady hatrany. Voalohany indrindra aloha dia fiarahabanantsika rehetrarehetra, fiarahabanany vahoaka malagasy tsy hakanavaka miarahaba ny mpitondra ny lehibe ny ara-piangonana ny ara-pirazahana ray aman-dreny satria ny fotoana toy izao dia
tsarona vonikana tokoa reny ray aman-dreny regny dia arabaina natratra an'izao taona vaovao zao. Arabaina koa zany rehetrarehetra mpiray-tanindrazana mpiara-monina eto amin'ity firenena ity ary ireo izay mety any ampitan-dranomasina koa nefa mahita an'izao fiarabana zao dia faly miaraba azy amin'ny anarako ny tena manokana, amin'ny anaran'ny fianakaviana, amin'ny anaran'ny rehetrarehetra dia miaraba antsika ho taona feno soa. Voalohany taona fahasalamana aloha satria zay zavatra lehibe, feno soa ary ny fanantenana dia tokony mipetraka satria miezaka amin'izany ny fitondram-panjakana reny efa sorosorotro reny dia miezaka tsika satria fa mba tonga zao ny zavatra miala sakatsakana maro samihafa dia mieritreritsika zay ny antenaina ary zay no ataoko raha misy ny fangatahana dia zay ny fangatahana n'Andriamanitra mba ahafahantsika manao an'ity taona vaovao ity indray zany anatin'ny filaminana ahafahantsika mametraka ireo asa maro samihafa ho karakarana ny vahoaka satria zay ny antom-pisian'ny fanjakany miaina tsaratsara ny fiainam-bahoaka zay no ezahany tsy miezaka amin'izay ka zay firaretsoana lehibe dia mamerina indray ny firaretsoa ara-pahasalamana sy ny rehetrarehetra mba ahafahantsika miatrika ary mametraka fanantenana mamoana ny tsaratsara tokoa firenentsika. Noho n'izao fahatratrarany taom-baovao zao dia mirary soa ny malagasy rehetra izay nahatratra n'izao taona vaovao zao enganeka hitondra soa ho atsika izao taona zao ry hitondra fanambinana ho an'ny malagasy tsy akanavaka ary ahita soa amin'izay atao rehetra amin'izao taona vaovao zao izay abisety dia miandraandra ny fahombiazan'ny malagasy rehetra mba hitondra fahatsarana ny ity taona ity ary anjarantsika malagasy rehetrarehetra no mandray ny fanapahan-kevitra raha misy zavatra tsy mety, misy zavatra tsy mandeha engane mba itsika rehetra no tompona andraikitra amin'ny zava-misy eto fa tsy ny izay rehetra mety eritreretintsika mety hahavita izany rehetra zany fa itsika rehetrarehetra dia tompona andraikitra amin'izay rehetra zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Amin'izao hoe fahatratrarantsika ny taona 2024 dia araka ny mahazatra ary fomba fanao dia ny mirary soa voalohany indrindra ho an'ny isa-tokantrano, faharoa ho an'ny mpiara-monina rehetra, ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Mirary soa satria iny taona 2024 iny nahitantsika zavatra maro ndao atao hoe efa navaliny taona iny dia andao no avy no mba andinitsika 2024 zany mba 2024 taona hitondra filaminana, hitondra fandrosoana, hitondra fivelaram-piainana isa-tokantrano ary taona ahatsapany tsirairay avy isam-batan'olona ny mahatompona andraikitra azy satria zay no anova ny fiainan'ity firenentsika ity zay tadiditsara fa firenena tena hoe ny angaran'Andriamanitra manokana raha ny arena misy eto amintsika, raha ny atsara ny tanitsika zay tia ny mpizahatany mihitsy malena ny mpizahatany ary anisan'izany koa hoe tany mahavokatra zany rehetrarehetra ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Enganika zany fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany ho aitsika menakavy ny mampiasa azy mba hitondra fahasambarana sy fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy manontolo. Ho an'ny folo alina manokana dia ny faniriko ary firaritsozy ataoko iverina mahatandroka ary ny vozona manda ary ny tanàna satria tsika folo alina mikitro efahara ny firenena mandroso ny firenentsika dia satria misy ny filaminana, misy ny ataontsika hoe tena fandraisana ndraikitra amin'ny maha hoe antoka ny lalam-panorenana, antoky ny lalam-panorenana ny volan-dala, antoky ny fiarahamonina, antoky ny filaminana, antoky ny zavatra maro dia iriko indrindrindra mitombo isandray zao ny manam-boninahitra jeneraly dia mba ho arakaraka izay fitombony manam-boninahitra zay mba ho fitombony hoe fahatsaram-piainana eto Madagasikara. Amin'izao fahatongavany taona vaovao 2024 sy 2025 zao dia mpifaliana tokoa no anolorako ny firarintsoa feno ho an'ny isa-pianakaviana manerana ny nosy mirary antsika mba ho tojo izay irina, mirary ihany koa fahasalamana feno ary mirary fahombiazana amin'izay rehetra tanteraina ary tojo ny izay irina tsirairay mba ho taona feno fifaliana ho an'ny rehetra ary indrindra ho taona ihany koa irosoantsika amin'ny fandrosoana
mba avraony malagasy tsirairay mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana an'ity Madagasikara mamitsika ty.